Alleluia, alleluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 7 ny volana Desambra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny nofy naseho an'ny Tompo tamiko efa ho 2 taona lasa izay. Efa mihoatra ara satria tamin'ny alatsinainy 20 ny volana Septambra 2021. Ry ava-malala amin'ny Tompo, izany nofy izany dia mampitandrina antsika tsiraray avy ny amin'ny fandrika zany izay aseho an'ny Satana zany ny amin'ny olona mitondra fivavahana ary koa ny olona manambara hoe marina zany ny fampianarany. Ka manasanao aho hiara hivavaka amiko ametraka an'izany eo anatrehan'ny Tompo satria ny fanahin'ny Tompo irery ihany no afaka anambara izay tiany ambara. Hiara hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao ray. Satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao Tompo ary tsisy toanao. Ianao le Adonai, ianao le El Shaddai, ianao koa ilay Yeshua Amasia. Ianao no derainay, ianao no ankalazainay. Ka manandratra anao indray aho Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao. Ianao le Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta. Jesosy misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao. Ka mangataka ny fanahinao masina ho Tompo. Oka ianao fanahy masino no hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofoko dia angina hietry eo anatrehanao. Ka misandrata fanahy masino. Oka ianao no amolavola ay ny amin'ny fiteniko, ny amin'ny tenako manontolo ary ny fisainako sy ny momba rehetra dia anao amin'izao ora sy fotoana izao ary mandrakizay toria. Jesosy Tompo, oka ianao koa Tompo no andrakotra anay olonao tsiraray avy amin'ny ranao soa Jesosy. Ny ranao soa Jesosy no oka andrakofanao anay zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Tompo no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany hanafoka anay dia tsy ambinina izany fa dorana amin'ny rano Jesosy avy Nazareta izany. Ka miverina any an-tany foana izany, entiny rivotra toy ny lavenona any an-tany foana izany. Misaotra anao Jesosy, midera anao. Oka ianao Tompo hisandratra eran'izao tontolo izao. Oka ianao hisandratra Tompo ka oka hiseho ny fahalehibiazanao aminay olonao tsiraray avy. Misaotra ray, dera ho anao, aja ho anao, satria anao no manda afo manodidina anay. Ka ro foana izay Jesosy Tompo, satria izay Tompo tsy mahavita tena irery fa ianao no manda afo manodidina anay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo araka ny teneniko teo am-piandohana dia nofy iray izay naseho an'ny Tompo tamiko zany tamin'ny 2 taona lasa mahery kely izany. Io nofy io zany dia manambara mpitondra fivavahana malaza be eran-tany any Congo zany no misy anazy io. Dia ao amin'ny toerana le hoe Kinshasa no misy anazy. Io olona io dia malaza eran-tany hoy ao. Io mpitondra fivavahana io. Ary ny fiangonany dia mitondra ilay teny hoe compassion. Ry havana, tonga dia fantatrareo angambany izany mpitondra fivavahana izany. Marobe ny olona manaraka azy. Marobe dia marobe. Na izaho koa ara teo aloha dia nanaraka foana sy nihaino foana ny videoany. Ry havana, mila mitandrina isika
mila mitandrina isika. Ny natonga ny nofy zay naseho an'ny tompo tamiko dia nisy madama anankiray izay zany nandefa video izy io zany tam'izay mbola tao anatin'ny gropy. Ny video an'io olona io navoakany tao zany ilay video dia nanambara hoe mila mitandrina satria tsy mety zany ny amin'ny fitondrasan'ny olona io ny fiangonany satria mbola feno fomba jejebelabe ao anatin'ilay fiangonana. Ry havana, ny teny tamin'ilay madama ao satria mila zany isika mitandrina hoy aho ny amin'izay zavatra jerentsika. Ary koa ny zavatra ataontsika zany. Mila isika manotany any tompo foana. Ry havana, nampanofiay ny tompo noho ny avy eo, nampiseho na namarina an'ilay nambarako tamin'ilay ramatoa. Satria na dia za koa raha teo aloha dia efa nampahafantarin'ny tompo ny amin'ny fiangonana hafa izany izay momba ny amin'ny tsy mety ao anatin'ny fiangonana. Na vondrom-bavaka koa io dia aseho an'ny tompo zany ny zavatra izay hoe tsy araka an'Andriamanitra ao. Ry havana, naseho an'ny tompo ay ny momba an'ilay pasteur zany. Dia misy koa nefany ny tena hoe manaraka ny fanaon'io pasteur any Congo io amin'ny fiangonana mety misy anao any Madagasikara. Ka ho anao koa zany ity fijoroana vavolombelona ity, satria matoy ianao mahare an'izao dia ny tompo izany no nitondranao eto ato amin'ny ho avy Jesosy mba afantaranao ny zavatra marina sy ny diso izany. Fa oka ianao andohalika anotanin'ny tompo amin'ny fonao manontolo dia ho aseho an'ny tompo anao ny marina. Ry havana, alohan'ny ijoroako vavolombelona dia maka ten'Andriamanitra isika ao amin'ny Lioka 7:7 ka hatramin'ny 9 ihany. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia ny fanambaran'i Jaona mpanao batisa. Hoy izy tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy mba ataony batisa: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana, ary aza miteny anakapo hoe manana ani Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Indro efa mipetraka ao amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Amen. Ry havana, ny mpitondra fivavahana rehetra, ny mpitory rehetra, raha vao manonona ny anaran'ny tompo ianao na izahako, ka raha mitory isika ny filazantsara amin'ny fahadisoana dia ho avy ny zava-doza azo antsika. Satria toy ny taranaky ny menarana ihany isika izany, fa tsy taranaky ny tompo. Oka isika hitandrina tanteraka, satria ho avy ny fotoana izany hitsaran'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Ny teny rehetra izay avoaka ny vavantsika, na lahy ianao na vavy, raha vao mitenin'ny tompo dia ho anadinan'Andriamanitra antsika ny teny rehetra izay avoaka ny vavantsika. Satria izay ray isika na anavitra fanahy ho any an-danitra, na izay ray isika amono fanahy ho any amin'ny afobe, ary ny fanahintsika ihany koa ho very. Ry havana, ny nofy izay naseho an'ny tompo tamiko dia hitako zany io pasteur io teo amin'izany toerana ohatrana tany misy onaona izany. Ilay toerana zany ohatran'ireny hoe tany ngeza be midadasika reny zany fa ohatrany misy bolongana tany mitsitokotoko zany maina zany le izy bolongana tany mitsitokotoko zany
de ohatrany misy lalana kely zany eo ampovoan'ilay bolongan-tany zany maro be zany dia maina zany ilay tany ary lay bolongana tany zany ny anankiray amin'ireo nijorony ilay pasteur io dia bozaka maina zany ny ijorony tena le bozaka efa maina be reny zany ohatrana mavomavo mihitsy zany lokon'le izy de ilay lalana kely ampovoan'ilay bolongan-tany mitsitokotoko zany ohatrany rano maloto ohatrany matroka be reny zany ny lokony tena hoe hita zany hoe maizina be zany lokony ilay rano kely anatin'io lalana kely manodidina ilay toerana io zany anatiny ampovoan'ireo toerana reo zany dia ny zavatra niseho zany lay toerana zany maizimaizina de hitako zany lay pasteur de tena hitako hoe bibilava zany ny teny amin'ny tanany ary ny fahitako an'ilay nofo zany fahatsapako azy dia ao anatin'ireo rano kely ireo akaikin'ilay bolongan-tany maro ireo zany dia feno an'ireo bibilava ireo fa maizina zany ilay rano hoy ao dia nitazomy tamin'ny tana zany ilay bibilava anankiroa teo eo dia natolony tamiko zany ilay bibilava teny an-tanany dia za zany amin'io ao anatin'ny nofo io mahita anazy alavidavitra kely ny misy azy dia andrasy vakiko satria adiniko kely ny fanazavako anazy dia natolony zany ilay bibilava zany anankiroa teny amin'ny tanany dia tsy noraisiko dia hoy izy zany tamiko tsy bibilava nie ity fa amalona zay zany no teneny taminahako dia tsy noraisiko le izy satria fantatro fa bibilava izy zany ny teny hoe tsy bibilava nie ity fa amalona lainga izany mandainga izany ilay mpitondra fivavahana ilay hoe atao hoe mpitondra fivavahana dia tsy noraisiko ary fantako tsara fa tsy amalona fa bibilava ilay izy ry havana mila mitandrina isika nampafantatra hay ny fanahy masina fa mbola feno jezebela ao amin'ny fiangonany zay zany no teny fanahy masina tsy mampianatra ny olona ao amin'ny fiangonany ny tena fahamasinana zany ilay mpitondra fivavahana voalaza zany ny fiangonanany voalaza ny fiangonany zay zany no nampafantariny fanahy masina ry havana mila mitandrina isika tsy hoe kory ny manao amin'ny tompo hoy izy amin'ny andro farany ho avy zay zavatra zay hoe tompoko no hiditra ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony iray izay any an-danitra ry havana tena ny sitrapony ray marina ve no arahanao sa mampianatra ny olona ao anatin'ny fiangonanao ianao zavatra diso fa te ahazo olona marobe na mila vola ihany koa na mila hoe isana olona be dehibe mitandrema tompoko mila ny olona ampalalana marina ny fahamasinana anatiny sy ivelany satria izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo ry havana tsy ny abetsahany olona ao amin'ny trano ivavahanao akory izay entinao na hitarianao olona na vondrom-bavaka io na inona io no ahavoavonjy anao sy ny olona tarianao fa mety haverenao aza sy ny olona izay tarianao raha ohatra fampianaran-diso tsy araka an'Andriamanitra no ampianarinao olona ry havana misy Andriamanitra mila mitandrina isika mila tena hoe matahotra mafy ny tompo isika ao amin'ny bokin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 7 ka hatramin'ny 8 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo
Andriamanitry ny fiadanana anie anamasina anareo manontolo, ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no ahatanteraka izany. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy fa Andriamanitra izany, Andriamanitry ny fiadanana, izy anie zany no anamasina antsika, manontolo izany, manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahintsika. Zay aloha ny voalohany. Ny fanahintsika zany no voalohany dia ny aintsika zany ny faharoa ary ny tenantsika. Reo telo ireo dia tsy mahazo misaraka ireo, fa tsy maintsy ho voatahiry ao amin'Andriamanitra ireo telo ireo zay vao vovonjy isika. Ny fanahintsika, ny aintsika, ny tenantsika ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Tsy hanatsiny ireo telo ireo. Zay isika vao tafiditra any an-danitra tompoko. Anao iaino ny video izay efa nataoko tany aloha tany momba ny amin'ny fomba Jezebela rehetra. Tompoko, misy izy ny devoliny izany, mbola manafoka fa tsy maintsy misaraka amin'izany isika. Satana koa dia izy mihitsy no efa mandendeha ety ambony ity tany ity. Ry havana, mila mitandrina isika. Ny parfum dia zazavavin-drano no tompony izany. Isika hitandrina tompoko. Misy video maro any afaka enonao ary afaka zarainao mba avovonjy koa ny hafa. Zay témoignage ny fiainanay ihany no asan'ny tompo ho zaraiko eto. Na koa asan'Andriamanitra izay natao nanafahana olona no asain'ny tompo ambara eto rehefa tiany ny anambarana izany. Ry havana, mifoaza tompoko fa tiantsika ny tompo ary mbola miantso antsika foana izy hatramin'izao. Be fitiavana ny tompo, mahereza fa efa kely sady ho avy any amin'ny rahoalanitra izy. Zay ry havana nenio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.